Tsy misy sangisangy ny fiarovana ny volam-bahoaka ary tena entitra ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanatanterahana ny asany hoy ny lehibe ny tamazoro ny ireo tafika androany. 3 miliara sy 700 tapitrisa dolara ny tahirim-bola vahiny ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara araka namaran'ny governorany androany. Natsangana ho fitaovana iray hanamafisana ny fifandraisana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny malagasy mila ravinahitra any ivelany ny tetikasa Connect Diaspora. Mbola hitoy ao anatin'ny 420 ora amin'ny ankapobeny ny rotsakorana hoentin'ny rivodoza EEC indrindra ny amin'ny faritra tsy mandrefan'ny Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny foibe famantarana toetrandro androany. Faly mifanatitra tava aminao tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity alina alarobia ity tonga soa indray eto amin'ny fampahalalam-baovao lehibe ny journal de la Record. Amafisina ihany koa izay fiarabany ho antsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao izay. Idirantsika avy hatrany ny antsipiriam-baovao mandidina ny tafika malagasy. Fifanaova tsy ny mpiara-miasa roa no totosa androany teny amin'ny banky foibe Madagasikara sy ny tafika malagasy nahitana miaramila ny zandary ary ny polisy-pireneny ny UZI sy ny G6 no hiantoka ny fiarovana ny fivezivezeny ireo vola manomboka izao hoy ny governoran'ny banky foibe ny Madagasikara tamin'ity androany ity nandritra izany. Tsy misy sangisangy ny fiarovana ny volam-bahoaka ary tena entitra ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanatanterahana ny asany hoy ny lehibe ny etamazoro ny ireo tafika androany. Ny fiarovana ny trano misy ny volam-bahoaka, ny fiarovana ireo vola mifamezivezy, ireo no ny fotoran'ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny banky foibe ny Madagasikara sy ny teo anivon'ny tafika malagasy nahitana ny miaramila, ny zandary ary ny polisy androany tetsy Antaninarenina. Ny G6 hatramin'izay no niantoka ny fiarovana ny fifamezivezen'ny vola fa ifanampy aminy manomboka izao kosa ny UZI hoy ny governoran'ny banky foibe ny Madagasikara Andriamatoa Aivo Handriatina Andrianarivelo androany nandritra izany. Ny G6 sy ny UZI araka izany no ifandamina amin'ny fiarovana io fifamezivezen'ny vola io ho hatrany ny nambarany izay anisan'ny voarakitra ao anatin'ny ity fifanaovan-tsonia mpiara-miasa ity ihany koa. Araka ny hitanareo teo dia ny banky foibe sady nanasony tamin'ny gendarmerie pirenena no nanasony niaraka tamin'ny polisy pirenena. Ireo rotonta ireo zany mifandamina amin'ny fiarovana ny fivezivezen'ny vola araka ny fahafahany tsirairay satria polisy pirenena tsy ho an'ny banky foibe ihany fa betsaka sy maro ny asa fiarovana sy asa andraiky ny amin'ny fandaminana ny eto amin'ny tanàna dia misy tsy fahafahana zareo ndraindray dia mandray ny gendarmerie ho any amin'ny faritra dia mitovy an'izay ihany misy ny faritra dia ny gendarmerie no afaka dia zareo no manatanteraka azy. Ny G6 dia ratsamangaiky anankiray angambany eo amin'ny gendarmerie pirenena dia fandaminana anatiny no atao ny fanavozana no anaovana ny fanavozana androany fa tsy hoe solona ny gendarmerie dia raisan'ny polisy le izy tsy izay le anaovana le fanarahana androany. Aindehibe ny firenena ny volam-bahoaka izay miantoka ny fampiodinana ny toe-karena ho ny fanazavana androany. Mampitandrina ireo alaim-panahy manandrakandrana araka izany ny lehibe ny etamazoro ny ireo tafika ny jeneraly Picolas Demonstein araka ny nambarany. Tsy misy sangisangy ny fiarovana ny volam-bahoaka ho hatrany ny fanazavany. Eto zany dia misitona ny sainy mpiray tandrazana ray manontolo na ny vahiny miditra sy mivoaka eto amin'ity firenena ity. Ny fiarovana zany volam-bahoaka zany dia tsy misy sangisangy. Na amin'ireny atao hoe site na toerana ohatran'ity banky foibe ity misy mission mazava no apetraka amin'ilay olona miaro an'izany toerana izany. Misy an'izay hoe tenir un point izay raha ny tena nampianarina ho anay dia mitazona an'izany toerana zany dia tsy misy mihitsy ny idée de recul. Dikany hoe tsy mahazo mitsoka na maty ao na tsy voaroba ilay toerana. Zay le izy. Dikan'izany dia tsy misy sangisangy io. Ny miaramila na polisy na gendarme petraka amin'ireny toerana reny dia manana mission de combat, mission tactique ary tena miady
mandra-pahafaty. Manao antsoavo amin'ny olom-pirenena tsirairay mba hanome angom-baovao raha misy mampiaya mba ahafahan'ny tompony andraikitra mandray ny andraikiny na ny avy eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara na ny avy eo anivon'ny tafika malagasy ho hiatran'ny lehiben'ny etamazoriny ireo tafika androany. Mbola hijanona amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika amin'ity vaovao manaraka ity. 3 miliara sy 700 tapitrisa dolara tahirim-bola vahiny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara araka nambaran'ny governorany Andrianarivelo tamin'ny ity androany ity ampy hanafara Madagasikara entana avy any ivelany mandritra ny 9 bolana izy io raha ny nambarany hatrany no amafisiny ihany koa fa tsy misy velively ny famoahana vola be tamin'ny fotoanany hetsika ny volana septambra taona 2024 teo hoetrany ny fanazavana. 3 miliara sy 700 tapitrisa dolara ny tahirim-bola vahiny ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara hoy ny governorany Aivo Andrianarivelo androany. Raha sanatria misy ny fahatapahana amin'ny famatsim-bola avy any ivelany dia ampy hanafaran'ny Madagasikara entana mandritra ny 9 bolana io vola io ho hiatran'ny ny fanazavany. Zay 3 miliara 400 dolara zay zany raha ohatra ka hoe misy ny dona sy ny zavatra mitranga amin'ny firenena ka mijanona daholo ny fahazahoana vola vahiny any ivelany dia afaka manafatresana antsika malagasy mandritra ny 9 bolana. Zay moa ny fandrefesana azy hoe ny fahafahantsika mividy entana raha ohatra ka tsy misy ny vola vahiny miditra 4 volana. Ny amin'izao fotoana izao izy raha tsy diso efa 9 volana mahely zany hoe efa mahatratratra ny 7 volana zany io tahirim-bola vahiny ananantsika io. Zany midika fa mbola tsara foana ny fandehan'ny ekonomia eto Madagasikara matoa ny banky foibe afaka mahazo izany tahirim-bola vahiny izany raha ohatra tamin'ny herintaona lasa tany amin'ny 2 miliara telo angaman'le izy dia mividy eo amin'ny marché interbancaire de devise foana moa ny banky foibe dia izay mampitombo ny tahirim-bola ny banky foibe amin'ny vola vahiny tonga amin'izay 3,6 milliards de dollars izay. Tato anatin'ny 2 taona izao dia tena nahazo tombony ara-bola ny banky foiben'ny Madagasikara ho hiatran'ny fanazavana noho ny fiatsaran'ny fitantanana no antony io fahazoana tombony io ho hiatran'ny nambarany governorany banky foiben'ny Madagasikara. Dia rehefa tena natao izay ezaka izay dia tamin'ny 2 taona lasa teo zany ny sesy dia nahazo tombony ny banky foibe ary nanome dividende ny fanjakana tamin'ny voalohany. Tamin'ny faharoa dia hita hoe manana fahasahiranana ny banky foibe amin'ny resaka ny fitantanany vola ivelany dia nanao reserve manokana zany mba hitsinjovana an'izay. Ho an'ireo filana ara-bolany amin'ny faritra kosa dia samy manana ny filany ireo masoivo rehetra manerana ny nosy. Misy no tsy ampy ary mamerina mandefa ny banky foiben'ny Madagasikara. Tsy azo atao anefa ny mandefa izany indray mandeha fa mety ho sarotra ny fitahirizana izany ho hiatran'ny governorany banky foiben'ny Madagasikara androany. Fa nisy androany ny atrikasa nataon'ireo malagasy diaspora vaovao mikasika izay ary. Tetikasa Connect Diaspora mikendry ny anamafisana ny fifandraisana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny malagasy mila ravinatra any ivelany sy ny vondrom-bahoaka eto an-toerana eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina. Tanjon'ity tetikasa ity ny fametrahana fiara-miasa maharitra sy rafitra mazava amporosina ny diaspora andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nanatanteraka atrikasa fifamizarana hevitra irosona amin'ny tena fanaovazana marina izy ireo androany. Naorantsika vetrany ny fanampanazavana. Natsangana ho fitaovana iraina mafisana ny fifandraisana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny malagasy mila ravinatra any ivelany sy ny vondrom-bahoaka eny fotony ny tetikasa Connect Diaspora. Tanjona lehibe amin'ity tetikasa ity ny ampiray sy ampifandray ny sehatra miankina sy tsy miankina mba ahafahan'ny traikefa sy fahaiza manao ny malagasy monina any ivelany mitondra vokatra azo tsapahin-tanàna amin'ny vantan'ny fampandrosoana ny firenena. Anisan'ny tanjon'ity tetikasa ity ihany koa ny fametrahana fiara-miasa maharitra sy rafitra mazava izay mikendry ny anamora ny fandraisana anjaran'ny malagasy monina any ivelany amin'ny sehatra samihafa eto Madagasikara. Antenana araka izany anamafisana ny fifampitokisana sy ny fifandraisana lavitrezaka eo amin'ny diaspora sy ny firenena ny aviany hoy ny fanazavana. Ny tanjona amin'ny tetikasa Connect Diaspora dia
mampiroborombo ny fifandraisana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny fikambanana ny malagasy ampelezana sy ny vondrom-bahoaka isa eny amin'ny fotony ny sehatra miankina sy ny sehatra tsy miankina ary ny société civile ary eo ihany koa ny miara mametraka ny mpiara-miasa maharitra sy rafitra mba mampirisika ny malagasy ampelezana andray anjara amin'ny condition-ny Madagasikara. Mahery ny telo hetsy ny isan'ny mpikamana ao amin'ny diaspora amin'izao fotoana izao ho hatrany ny fanazavana. Marina fa ny diaspora monina sy mipetraka any Frantsa no tonga maro natrika ity atrikasa ity androany izay maneho ny fahavononan'izy ireo andray anjara mavitrika amin'ny dinika sy ny fampandrosoana. Anisan'ireo tetikasa connect diaspora ihany koa ny fandraisana anjara feno amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Eo amin'ny 300 000 eo dia ny ankamaroany any amin'ny France, avy eo koa any Canada, avy eo any Congo. Ny solitena ny tonga eto dia ny solitena avy any France. Satria le tetikasa dia eo mikasika ny malagasy ampeleza any en France sy ny aty Madagasikara. Anatin'ny fanavoana zao anisan'ny laham-pahamehan'ny fitondram-panjakana indrindra ny ministère raharaham-bahiny ny manentana ny malagasy ampelezana andray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Satria ireo io manko arena ho an'ny Madagasikara. Eo ny fandefasana vola alefandreo aty Madagasikara sy ny trakefa sy ny fahaizana manokana ananana zareo zay afaka ampiasaina aty Madagasikara. Ka anisan'ny tetikasa entinay eo amin'ny ministère raharaham-bahiny manatanteraka ny politika zay ananan'ny ministère raharaham-bahiny manentana ny malagasy ampelezana andray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Andeha tohizana amin'ny fanaokevy politika sy ny fiarahana. Misy fotoana ny zavatra rehetra tsy mbola fotoana ny resana fanafoanana androm-panjakana izao, mbola ilaina ny famatsim-bola avy any ivelany ka tsy fotoana ny fandravana androm-panjakana izao. Hoy ny fanaokevitry Randriantsoa Dimy ny amin'ny andravana ny androm-panjakana eto Madagasikara. Ny rafitra mila apetraka eto amin'ny firenena ho fanarenana fototra sy ny irosoana amin'ny folofosina amin'ny fanatanterahany fividiana no tokony atao lahara-pahamehana. Hoy hatrany i Dimy Randriantsoa, fanadihadiana teo amin'ny sariny Patrick Randriamaholy. Tsy mbola izao no fotoana iresahana ny fanafoanana ny androm-panjakana eto Madagasikara. Hoy ny bentanàna na lasora mpivondrona ho anatiny antokontsika Madagasikara manoloana n'ireo feo fangatahana fandravahana androm-panjakana fanesesy. Misy fotoana zavatra rehetra ary tsy mbola fotoana novana izany izao. Mbola mila famatsim-bola avy any ivelany Madagasikara, irosoana marina amin'ny fanavaozana tiana apetraka eto Madagasikara. Hoetra nambarany bentanàna na lasora. Izy io zany amiko manokana ao an'tiako Madagasikara manokana dia misy fotoana ny zavatra rehetra. Raha ohatra ka horavanao ireo androm-panjakana ireo izay voafaritra ao anaty lalam-pandrenana dia hanao accord politika ianao, izany hoe miala ao anatin'ny rafitra amin'ny lalam-pandrenana zany ianao. Izy atsony zany no hanampy anao hanohy an'le fanavaozana. Fanavaozana zany ny zavatra rafitra tiana apetraka eto na ny fifidianana ray fotsiny ihany ary ny mila vola. Iza zany no hamatsy atsika amin'izay zavatra tiatsika atao zay. Amiko manokana ny zavatra tokony adihevitra amin'izao fotoana izao, inona le fanavaozana tokony atao. Le rafitra ekena ohatra hoe foanana teny miaram-pirenena, tsy asiana teny miaram-pirenena intsony amin'ny repoblika manaraka. Antsika vao miresaka an'izay fa tsy zao aloha, satria ny amin'ny teny miaram-pirenena iza zany no ivoateny budget ampiasaintsika eto. Rafitra mety andrindra ho amin'ny fanarenana ny firenena mila petraka eto Madagasikara sy ny iomanana irosoana amin'ny fifidianana izay tena nandrasany rehetra no tokony masoana sy mila ilofosana amin'izao fotoana izao. Hoetrany sy nambarany bentanàna na lasora. Horava ihany izy ireo, ho isolo ihany izy ireo, fa ho an'ny tena fanavaozana marina raha amiko manokana dia ny hoe amin'ny fomba ahoana no tokony ho ataontsika mba tena isian'ny fifidianana marina mangarahara tsy mitanila voalohany eto Madagasikara. Any angamba ny tokony hoe adihevitra dia samy miomana ny rehetrarehetra hitondra n'le fanavaozana arakaraka ny andraiky ny avy eny anivony misy anazy eny, miomana ianao raha ohatra ka te handray anjara amin'ny fifidianana.
ireny ary ny vaovao tao anatin'ny fizarana voalohany isanaraka dokam-barotra isika dia rehefa izay miverina eto anohy ny fandarana. Fizarana faharoa ato anatin'ny fampahalalam-baovao toy antsika manodidina ny filan-kevitrin'ny minisitra. No esorina tsy ho tale misahana ny fandraisana ny fitarainana eo anivon'ny fahadidiana ny Repoblika intsony Colonel Patrick Rakotomamonjy araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka omaly. Nakatoavana kosa ny volavolana didim-panjakana amin'ny fampidirana visa elektronika ho an'ireo vahiny isan-tsokajiny. Mpiasam-panjakana ambony 770 no natendrena nandritra n'ity filan-kevitry ny minisitra teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ity. Niteraka resabe tany amin'ny tambazotra sosialy, indrindra fa tao amin'ny Facebook, ny nanesorana ny Colonel Patrick Rakotomamonjy tsy ho tale misana ny fandraisana ny fitarainana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika intsony, araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra izay nitotosaina omaly. Ratsaivina dia ny 4 Novambra 2022 no nivoan'ny didim-panjakana manendry azy eo amin'ny toeran'io. Tsy nisy iray volana akory araka izany no nandraisan'ny andraikitra io ka fanontaniana maro no mipetraka. Mety voatendry amin'ny andraikitra hafa ve sa mety nisy fifandosona tamin'ny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika. Nankatoavana nandritra io filan-kevitry ny minisitra io kosa ny volavolana didim-panjakana laharana fa 712 tsipika 20 mikasika ny fampidirana visa elektronika ho an'ireo vahiny isan-tsokajiny. Nahatratra 770 ireo mpiasam-panjakana ambony notendrena nandritra ity filan-kevitry ny minisitra ity. Izay ny manodidina an'iny fa ho any amin'ny distrika ny Mananjary kosa indrasika amin'ity vaovao manaraka ity. Nandray ny asany nanomboka omaly ny tale-pasitra ny kolotsaina sy ny serasera Vatovavy Ramatoa Rajahona Feno Eliza taory ny fifamendram-pitantanana nisy teo aminy sy ny tale teo aloha raha ny tatitra voaray. Betsaka ireo zava-bita nandritra ny herintaona sy roa volana nijoroany ny fitelavam-paritra tany an-toerana toy ny fanofanana mpiasa sy fametrahana fotodrafitrasa hoy ny mpitantana teo aloha. Nanamafy kosa ny tale vaovao fa hotohizana ny asa efa vita ka atao lara-pahamena ny fanomezan-kasina ny kolotsaina malagasy. Tontosa omaly ny famondram-pahefana teo amin'ny tale-paritra ny serasera sy ny kolotsaina vaovao ao amin'ny faritra Vatovavy. Ramatoa Rajahona Feno Eliza sy ny tale teo aloha Andriamatoa Rasolofomana Jean Théodore. Nisotra ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta indrindra ny ministra serasera sy ny kolotsaina ny tale vaovao noho ny fitokisana napetraka taminy. Nankasitrahany ihany koa tetsy ankilany ny ezaka vitany teo aloha. Tsy naka-piasa hafa zay tato fa ireo ekipa hitanao reo no nantsoina anatevin-daharana nomena fampihofanana isan'andro ao ny filaina tao anivon'ny safa izay mbola sy nataony misy nomena fatokisana izy dia vitany. Tao ny filaina tao anivon'ny kolosaina nomena fatokisana izy dia vitany. Ao ny maintenance sy ny teknika nomena fatokisana dia navita. Sy ny trangamenatra tamin'ny faritra hafa izahay satria tao anivon'ny fiaonana tao anivon'ny fitalevam-paritra tamin'izany fotoan'izany dia voalohany tato anivon'ny faritra Vatovavy tamin'ny fanaovana rapport magnaraka ny fentan-takelan'ny ministera tamin'izay fotoana izay. Ary noentiko tamin'ny ekipa izay hoe misaotra sika fa mendrika ny rapport sika premier trimestre tamin'izay. Sy mora ho iaho ny andrenao eto satria ity faritra ity dia renivohitrina foko atam-bahoaka. Ato anatin'izany faritra ianao mafantatra an'izany sara satria lehibe teto anao mila tandrovana maro ny fomba mampanao amin'ity faritra ity. Ny ministera nefa satria voakasoka koa ny ministeran'ny kolosaina dia tena mifampikasoka matetika amin'ireny ray aman-dreny ampanjaka ireny. Mikasoka matetika amin'ireny mpanakanto ireny satria manana ny laza n'ity faritra ity amin'izay fomba fitondrana ny zavakanto izay. Eo ihany koa ny fijerena manokana an'ireny musée rehetrarehetra atao amin'ny faritra ireny. Fa vita sika izany tao anatin'ny iray taona voalohany.
nanome toky ny mpanao gazety ao vatovavy ity farany fa izy vinavina sy asa amaro tanterahana ka ho laram-pahamena ny fiarovana ny mpanao gazety sy ny firaisan-kina ho amin'ny fampanotloana ny faritra. Eo amin'ny lafiny kolotsaina hisy ny fiaramiasa amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpitana ny fomba amam-panao ary ny fiahana amin'ireo olobe am-panjaka ho fanatsarana sy fampirobona ny kolotsaina araka nambarany taleparitra vaovao ramatoa Rajona Feno Eliza. Isaona taly teo aloha izay navita be tokoa satria tena mino ary tena mahatoky tokoa zay fa tena navita be anao taly ary mino zay fa mbola hiara-iasa aminay hatrany ianao eto amin'ity toerana ity izay araka an'izany hoe ampandrosoana ity faritra vatovavy ity dia manantena fiara-miasa aminao hatrany zay taly. Ititoka manokana ao amin'ny resaka serasera ny aty amin'ny faritra. Maneho ny fahavononana fiara-miasa amin'ny sehatra rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Koa manome toka ianareo fa maro ny vinavina ny asa tokony atao sy ny fiarovana amin'ny mpanao gazety amin'ny asany sy ny firaisan-kina mba ho tombotsoan'ny faritra vatovavy ary araka ny politika sy ny programa izay nomeny andriamatoa minisitra sy ny fitondram-panjakana izay rahantsika midinika ihany koa. Tsahivina fa eritaona sy erovolana no nijoroan'ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina vatovavy. Ho an'ny Moramanga isika nizana ny vaovao azy. Commune misy 20 ao amin'ny distriktin'ny Moramanga no nisitraka fampitaovana avy amin'ny tetikasa Ri Plus nahazo ny anjarany commune Ambohibary ny farany herinandro lasa teo. Sesika sy masimboly ary fitaovam-pamokarana ka tanjona ny ampakarana ny tany fambolena any an-toerana izay antoprive loman'ny 20 isanjaton'ny tantsa. Anana anaramaso ny fampiarana ny tetikasa ny faritra Alaotra Mangoro kendrena manokana ihany koa mba hisy fiantraikany amin'ny arikariana any amin'ny distriktin'ny Moramanga ity tetikasa Ri Plus ity fanadadina tateriny Alf Leon. Misa 20 ireo commune mahazo fampitaovana avy amin'ny tetikasa Ri Plus eto amin'ny distriktin'ny Moramanga. Ho an'ny commune Ambanivohitra Ampasipotsy Gara sy ny commune Ambanivohitra Ambohibary dia mitotaly 730 ireo tantsa vita fanadiadina ka nisitraka izany ny farany herinandro lasa teo. Masimboly semence 10 kilao, NPK 10 kilao, urée 10 kilao, engrais organique 100 kilao, herbicide ray faingo 10 litatra, insecticide ray faingo 10 litatra. Circuleuse iray izay miampy pulvérisateur iray no azon'ireo mpisitraka tsirairay. Raha ny fanazavana voaray mandidina ny 20 isanjaton'ny ponina aty an-toerana dia tantsaha-mpamboly avokoa ka isan'ny hery afaka entina hampiakatra ny tahany vokatra ny fanampiana tahaka izao. Na izany aza nefa andranay ny tompon'andraikitra any an-toerana ny fanomezana fampiofahana ho an'ireo tantsaha mba hidirana amin'ny sehatry ny matianina kokoa ka hatratrarana ny tanjona amin'ny fambolena. Ka dia inonay fa ny fahazahoana an'izao tosika zao dia ampiakatra trany sy ampiroborobo ny vokabary aty amin'ny faritra Ambohibary. Ny manarak'izay ihany koa moa izay hitantsika Ambohibary na Ambohibary izay dia commune nazo lazaina midadasika sy mivelatra indrindra ety amin'ny distriktin'ny Moramanga eny fa aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Izay raha nahita an'ilay isan'ny olona nahazo tombotsoa dia tsapanay fa vitsy dia vitsy ka eto indrindra ny anaovana antsoavo amin'ny fandaminana mba ahafahana mampitombo an'ireo olona izay tokony hisitraka an'izany tantsoroka na zavatra fanomezana izay. Ny ankoatr'izay ihany koa angamba dia mahakasika ny tetikasa Ri Plus dia ny etaetanay mba hisy ny fampiofanana manamafy an'izay tetikasa izay efa mandeha izay mba ahafahan'ireo tantsaha satria voly teknika no atao ny akamaroan'ireo vahoaka ireo dia mbola zatra n'ilay fomba mampanao izay efa nilovaina tany aloha izay azo lazaina fa mbola tsy manaraka amin'ny fivoaran'ny toetrandro. Raha ny fanazavana noentin'ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro andriamatoa Andriamamonjy Lanto dia hisy fiantraikany ny hakarena aty an-toerana ny tetikasa Ri Plus ary hoentitra ireo tompon'andraikitra amin'ny fanaramaso izany. Zay zany tombony be ho an'ny faritra Alaotra Mangoro satria anova mihitsy zany ny toe-karena ny arikarena ny mpamboly atao anatin'ny faritra Alaotra Mangoro ny fisian'ity tetikasa ity. Ary misy prestataire moa zany zay miara-miasa amin'ny Ri Plus zay sady anao ny fanaramaso no anao ny fizarana raha teo. Ka ireo zany manaramaso
akaiky miaraka amin'ny mpahazo le commune zany le commune mahazo an'ilay tetikasa ireo zany miara-miasa amin'ny commune miara-miasa ihany koa amin'ny zareo amin'ny siraeur amin'ny fanaraha-masina. Marina Tranomo afa mangarara ny fizarana ary mbola amitoy-hatrany ho an'ireo commune izay mbola tsy nahazo. Vaovao mikasika ny tontolon'ny fanabeazana. Nanao jeritotoka ny fampiaran'ny protocole d'accord ny arana nanao sony tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny syndicat mitafa eo anivon'ity ministera ity androany. Eo ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny soro-dalana amin'ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony izay tena mahasarotin'ny syndicat. Nanatanteraka fifampiarabana tratran'ny taona vaovao 2024 ny syndicat mitafa ka ny 770 isanjato ny mpandrindra miisa 770 dia tonga teto Antananarivo daholo. Tanjona ny katsahana ny tombotsoa iombonan'ny mpanabe manerana nosy ho hatrany fanampanazavana. Naneo ny firaisan-kilany tamin'ny alalan'ny fampiarabana tratra ny taona 2024 teny talata maty androany ireo mpikambana avy amin'ny syndicat mitafa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankoatra ny fiaraha-mikorana dia nisy ihany koa ny jeritodiky ny fampiarana ireo teboka manandanja izay voafaritry ny protocole d'accord niarahan'ny mpanabe nanao soni tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Eo ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny soro-dalana amin'ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony eo anivon'ny ministera izay tena mahasarotiny ny syndicat. Tombotsoa iomboan'ny mpanabe no katsahan'ny syndicat mitafa fa tsy tombotsoa samirery iarovana sezan'olo tokana hoy mahatoky filohan'ny syndicat. Raha ho an'ny syndicat mitafa manokana dia satra ny tanjona ho fampitakafatra ho fametrana ny teboka imbonana ho an'ireo mpitarika isaparitra manerana nosy afapotateraka fitarakarana sy ny fanatrarana izay tanjona tamin'izay fandraisana teboka. Ny mety ho toy ny manaraka dia mazava loatra ny hoe ny mitafa dia mitsoro mandrakariva ho an'ny tombotsoa iombonana fa tsy tombotsoa manokana na tombotsoa an'olo samirery na iarovana sezan'olo tokana. Ao anatin'izay raha ilaina ny tolotr'olona avy amin'ny mitafa vonona mandrakariva izay. Ilaina ny tolotra hevitra vonona mandrakariva izay. Izay mety ho anananay izay resorsa rehetrarehetra ananan'ny mitafa menay ho an'ny ministera ahafahan'ny ministera mandroso makany amin'ny tsara mandrakariva. Ny 770 isanjaton'ireo mpandrindra ny syndicat mitafa maneranosy no tonga tamin'izao fampiarabana na hatrarana ny taom-baovao 2024 zao ankoatra ireo tompon'andraikitra samihafa. Tsy hivina fa misa 770 ireo mpandrindra izay ahitana mpikambana aroa isaky ny faritra. Rendrara ny vaovao tao anatin'ny fizarana faharoa. Fizarana fahatelo sady farana tao anatin'ny fampalalaom-baovao sakafatsika fanohi-kevitra ara-politika. Rariny sy hitsiny ny fitoriana sy ny fisamborana ny solombavambahoaka Sagondrary Malala Marie Michel sy ny Général Ravalomanana Richard ka ny fanohi-kevitry Jean Tenaina Falson Jocelyn mpanao politika tamin'ity androany ity nambara ny fampanome baiko sy nampandratra olona teto amin'ny firenena ny Général Ravalomanana Richard raha toa ka tafiditra tao anatin'ny fikonokononana anakirotana ny filaminam-bahoaka kosa ny ampanganana ny ministry ny fanabeazana teo aloha no mafisiny ihany koa fa tena miasa ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao fanampanazavana azy. Ny zavatra matalazona kely tatoato dia ilay fanagadrana ny Sagondra Malala Marie Michel sy Généraly Ravalomanana Richard amiko manokana amin'ny mampanao politikana rariny reny isiny reny satria fantatra ny acte nataon'ilay olona raha tsy teny fotsiny tsika zany Général Ravalomanana zany nanome baika nanomboka tamin'izy mbola tsy ergena n'Antananarivo zany tsy niova zisk'izy lasana amin'ny fozany Mersetosika io fa nanome baika nampamony olona sy nampandratry olona teto amin'ny tanitry ny firenena zany dia ahoana ary ny anomezana tsina n'ilay fitondrana raha ohatra ka mba zogay marana ny olona maty marana ny olona naratra sa hodina sy hita reny falazaina fa marary izy androany ho an'ny Sagondrary Malala Marie Michel zay nitarika fanankorontanany rehefa sy teo intsony ny patron mizara vola SRO mizara vola gauche droite andeha anaovana déstabilisation eto amin'ny tanitry ny firenena nefa le firenena efa misy mitondra indray tsy azo ekeny zany
tsy zany le atao politika rehefa tsy anao ny eo amin'ny toerany de korotaninao le olo maninona raha mazaka demokrasia maninona raha mba nipetraka be dabenga ny ministra telo amin'ny telopolo fa maninona moa izy ny enjehana fa matoa izy ny enjehana de misy atony zany ka tsy hanomezana tsina ny fitondram-panjakana na ifanirysoa hoe alakibika stik tare ny zavatra ataon'ny fanirysoa de hoe noho ny fakalana fotsiny de nogadrainy sy akosa angamba fa za mahita hoe miasa ny raha matoa kely anankiray iny zay inoko fa raha ohatrany ny fomba fiasany iny daholo no fomba fiasan'ireo ministra rehetrarehetra ray matsikany de nazy vokatra lafim-baovao afatanteraka kosa indray no tsika nozany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny 2020 sy ny 2020 ny volana janoary taona 2020 izao no anatanterahana ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier etsy amin'ny le pavé Antaninarenina izay karakarainy Mada Jeune. Isongadina ny etsika ahitana ireo université privée sy centre de formation ary ireo lalam-piofanana maro azo isafidianana ireo mpianatra vao afaka baccalauréat ary ny test d'orientation gratuit anampiana ireo mpianatra mba tsy ho diso safidy. Ho fanampiana ireo mpianatra vao afaka baccalauréat teo nefa mbola tsy nahita fianarana sy ho anareo mpianatra izay maniry hiova fianarana na lalam-piofanana na te hanampy fahalalana hafa, Mada Jeune de manasa antsika hitsidika ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier izay ho tontosaina etsy amin'ny le pavé Antaninarenina ny alakamisy 2020 sy zoma 13 janoary ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva tsy miato. Mandritra ny 2 andro ny etsika izay ahitana ireo université privée sy centre de formation izay manana rentrée deuxième vague amin'izao taona vaovao izao. Ireo lalam-piofanana maro azo safidianana izay mifandraiky amin'ny maha izy azy ny mpianatra sy ny asa tiany atao aorian'ny fianarana. Test d'orientation gratuit anampy anao tsy ho diso safidy. Aza dinona ary salon de l'étudiant spécial rentrée janvier, le salon de la deuxième chance, alakamisy 2020 sy zoma 13 janoary etsy amin'ny le pavé Antaninarenina. Tsy misy vidim-pidirana. Sponsor officiel IEPG Madagascar, mpikarakara Mada Jeune. Vavao ny mety toetry ny androary. Araka nefa narantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia toy amin'ny ankapobeny ny rotsakorana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara ao anatin'ny 420 ora. Manoloana izany dia mety hisy ny fiakaran'ny renirano any amin'ny faritra sasatsasany manerana nosy. Voalaza fa noho ny fanalovan'ny rivo-doza eo etsy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy no anton'izany ka vinavinaina ho betsaka ny rotsakorana ka tombana na hatratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora araka fampitam-baovao azo tao amin'ny sampana famantarana toetrandro androany. Misy araka izany ny fampitandremana amin'ny loko maitso amin'ny mety fiakaran'ny rano ho an'ireo mponina manamorona ireto renirano manaraka ireto: Betsiboka, Mahajamba, Mahavavy Sud, Tsiribina, Mangoro, Sofia, Morondava, Kabatomena, Marivo, Mandrare ary Mananara Sud. Etsekilany tsy mbola misy fampitandremana mikasika ny renirano Mangoka, Firenana, Onlay, Linta, Manambovo ary reniranony Menaramba na dia raha masokaika hatrany aza ny mety ho fivoaran'ny toetry ny andro amin'ny mety fiakaran'ny renirano amin'ny faritra iny araka ny tatitra voaray hatrany. Teza ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no antsika miampita amin'ny vaovao any amin'ny faritra. Mitaraina ireo mpampiasa lalana eto an-tampon-tanànan'ny Fianaratsoa, indrindra fa ny Akazondrano Andrainjato. Efa hatramin'ny volana Jolay 2024 no saika asiana fanamboarana araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra nandritra ny fitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity lalana ity, ary nasiana fikitiana mba ahafahana mandeha saingy tsy nitohy intsony ny asa, vao maika miapotika izany ary miteraka fitohanana matetika. Manoloana izany dia nampita vaovao ny ao amin'ny fitalavam-paritra misahana ny asa vaventy Mahatsatra ambony fa hamboarina manomboka amin'ny fiandohan'ny volana marsa izao ity lalana mihazo an'Andrainjato ity, ka mirefy 3 kilometatra sy 400 izany. Hisy lalana hafa 3 hanampy azy ihany koa. Marihana fa lalana be mpampiasa indrindra eto Fianarantsoa ity lalana Akazondrano Andrainjato ity noho ny fisian'ny Universitetin'ny Fianarantsoa
izay hanovozan'ny mpianatra maro fahalalana. Manomboka mitatra ihany koa ny tanàna ankehitriny. Ety Andrainjato koa no ahitana ny hôpitaly manara-penitra ka tsy vitsy ireo fiara mifamezivezy ety an-toerana isan'andro. Andrasan'ny maro araka izany ny fahavitan'ity foto-drafitrasa lalana mampitohy Anakazondrano Andrainjato ity. Miresaka mikasika ny fivangongon'ny fako eto tanànan'ny Fianarantsoa ny ben'ny tanànan'ny Fianarantsoa Amperinasa. Nambarany tamin'izany fa manana olana ny komina ambonivohitra Fianarantsoa sy ny Le Relais amin'ny fandrovana ny fako. Mahatratra 700 hatramin'ny 80 taona isan'andro ny fako eto tampon-tanànan'ny Fianarantsoa. 10 taona amin'ireo ihany nefa no vitan'ny Le Relais de Madagascar. 30 taona ny fifanarahan'ny roa tonta mikasika ny famoriana fako araka nambarany ben'ny tanàna hatrany. Ankoatr'izay dia misedra olana ihany koa ny commune noho ny tsy fananany fiarabe mpamory fako afa-tsy roa ihany. Fiara-miasan'ny relais sy ny commune urbaine Fianarantsoa manana problème sy tsy voafahany hatramin'izay. Efa depuis 2011 no inona no partenariat io public privé fa tsy voafaha hatramin'izay na eo amin'ny terme ataontsika hoe fiara-miasa fanaovana volan'ny relais na amin'ny terme nataontsika hoe fakana ny fako à l'intégral. Ny relais dia tsy maka ny fako manontolo ny Fianarantsoa. Manome chiffre zany. Ny relais tsy mahavita afa-tsy 8 à 10 tonnes jour. Izy manao iambo zay. Or nefa ny relais manana partenariat amin'ny commune urbaine. Partenariat amin'ny commune urbaine Fianarantsoa sy relais 30 ans. C'est stable dans les années 2030 quelques poussières. Tamin'ny tonga zay dia eritreretra ho amélioré na nina moa ny fiaraha-miasa dia eo zany le problème juridique sy rehetrarehetra dia sarotra be ny amélioré ny fiaraha-miasa satria efa mazava ny clause tao anatin'ny rehetrarehetra. Tsy maintsy iainana ohatr'izay dia manao koa ny commune. Tsy moramora zany hoe 30 à 40 taona zany dara commune jour manao azy. Commune tsy manana afa-tsy camion anankiroa. Ndray efa antitra, ndray mbola vaovao. Dia tsy maintsy mesaka ny commune. Tsy dia tena mahamenatra ahy ny miteny hoe les jaunes tena manana problème amina fivangongoana dia ny côté ataony relais. Fa nazana zany ny commune tsy mitaray tanamepaka raha mahita nareo misy fotoana misy engin be ny région iny manampy. Rehefa hitako be da be zany adino fa vola be lany amin'ireny. Ny relais nefa zadino fa manana centre de tri et de valorisation des déchets izy. Ary izy amin'izay fotoana zay efa mivarotra iny mivarotra produit de compost ao anatiny eo. Izay tsisy idiran'ny commune mihitsy tao anatin'ilay contrat izay côté valorisation zay. Fa côté collecte ihany andaovana. Mbola ny commune no mandoa vola amin'ny relais ho an'ny matière première iny relais. Izay fomba fijeriko zany. C'est déjà efa taloha zany le contrat no mo azonao atao. Tsy maintsy manaraka ianao satria lalàna le contrat. Convention devient loi. Ny vaovao avy any amin'ny velany. Roa andro monja tao arian'ny lozan-dalamby namoizana aina 270 tany Espagne, nitrangana lozan-dalamby indray tao Barcelona omaly. Vokatra ny fiotsahana rindrim-bato ka nanapaka ny lalamby no antony nampialalalana ity fiaran-dalamby ity ka namoizana olona iray ary naharatrana olona 730. Mbola manohy ny famonjena ireo ambiny tavela tanaty fiaran-dalamby ary manamboatra ilay lalamby tapaka ny rodanana rindrim-bato ny mpamonjy vony. Araka ny vaovaon'ny meny manam-pahefana, miisa 5 amin'ireo 730 naratra no mbola ahina mafy ny ainy. Taorian'ny lozan-dalamby nahafatesana olona 270 tany Espagne ny alahady teo, nanokatra fanadihadiana ny manam-pahefana ny antoerana. Tao anatin'izany mba hanangonana aingana ireo porofo ka hahafantarana ny tena zava-nisy marina anton'ity loza ity, nandefandiana alika mpitsongo-dia ny avy eo amin'ny polisy izay mandray an-tanana raharaha. Raha tsy haivina moa, ny alahady teo no nitrangana ity loza ity izay fiaran-dalamby aingam-pandeha roa no niala lalana ka nifandona ary nahafatesana olona 270 sy naharatrana olona 100. Hatreny fiarahantsika tompoko lasy tompoko vavy isorana fenenao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny fahita lavitry ny rekord Madagasikara mandrapresaka. Ao reny izao fampahalalam-baovao izao no anaranao ny tantara mitohy ifanomezana ny fotoana amin'ny rapitsondray. Veloma tompoko.